Nosaivina androany tokoa ny tsingeritaona fahadimy amby sivifolo nanaovan-tsony ny fampitsarana ny pôbasy nandritra ny ady lehibe voalohany ny taona 4.7 hatramin'ny 8.7 dia tsy amitsangambato ny miaramila frantsay sy malagasy maty ho an'ny la Frantsa nanatanterana izany na tetsy amin'ny Anjely Mainty nanosona afantaran'ny maro azy. Ireo teboka nampiavaka izany ady lehibe voalohany izany no tanterany Fandriamanarivo eo amin'ny sarany Tsirakoto Arsaontsika. Fanao isa-taona ny fanateram-boninkazo fahatsiarovan'ireo miaramila maty anady nandritra ny ady lehibe voalohany. Niavaka izany ho an'ity taona ity satria mifanojo tanteraka amin'ny datin'andro ny 2 Novambra nanaovan-tsony ny fanarahana fampitsarana ady tany Frantsa ny datin'andro ny fanamariana no tanterahana androany tsy hay miaraka amin'ny ministry ny folo alindahy. Ny 2 Novambra andro nanaovana signature ny amnistie tany restaurant de Compiègne France. Lazana fa tapitra treo niady ary hitanareo tamin'ny cérémonie teo fa misy an'ilay hoe cessez le feu dia tamin'ny 2 ora marina tamin'ny 2 tony teto Madagasikara zany no nanaovana zay cessez le feu zay tamin'ny ady lehibe voalohany. Io koa zany entina ihany koa anomboana ny fankalazana ny fahazato taona ny fahatsiarovana ny ady be voalohany tamin'ny 1914 Ny tantara tsy fanadino isan'ny ady lehibe goavana tamin'ny tantaran'izao tontolo izao ny ady lehibe voalohany noho ny amaron'ireo maty sy naratra nandritra izany. Raha tsy ahivana ny tantara dia natratra 80 tapitrisa anisan'ireo miaramila izay nalefa tany ambavahady namoy aina ny 7 tapitrisa tamin'izy ireo ary naratra ny 20 tapitrisa. Tsy misy afa-tsy dikan'ny tokana kosa ny taratasy fifanarahana fampitsarana pôbasy izay nysoniavina 5.7 taona lasa izay nenjehana ato tanteraka tamin'ny 2 oratoandro tamin'io 2 Novambra 7.7 tsy niady toy izany koa ny pôbasy rehetra noho ny fikoropahana araka ny voalazan'ny tantara dia nivadika ireo papier carbone izay tokony nazahoana dikany hafa tamin'ny milina fanoratana nampiasaina. Vokatr'izany tsy nisy afa-tsy dikan'ny tokana sy soratra mivadika avy ao an-damosina noho ny soniaviny ny mpifanaraka mba nentina nampiatona ny ady lehibe voalohany.